Rahabatsika tanora indray amin'ity andro fahadimy amin'ilay loahevitra niraisinao anatin'ny izany herinandro izany dia ny hoe fiaraha-monina voaova. Ka ny loahevitra izay hodiniantsika anio dia ny hoe Tiava Namanao Jiosy Tahaka ny Tenanao. Ny efesiana toko faharoa ny 720 no loahevitra hodiniana izay milaza hoe fa izy no fihavanantsika izay na iray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarana. Mialohany amakafakana izany loahevitra izany dia anondrika andohantsika hivavaka. Jehovah Tompoandriamanitra, indretondrahay izay mpanomponao, handinika ny loahevitra izay ahafahanay mampitombo ny ara-pananay ary ihany koa ahatonga anay handray ireo namanay rehetra ao anatin'ny valanao. Dia meteza iaraka aminay amin'ity fotoana ity amin'ny aranao Jesosy. Amen. Tiava ny Namanao Jiosy tahaka ny tenanao. Misy lohevitra lehibe ao anatin'izany lohevitra izany dia ny hoe fitiavana. Tia. Io dia anisan'ny lohevitra anankiray goavana ao anatin'ny soratra masina. Ary raha misy ny lohevitra izay be mpamakafaka indrindra dia izany lohevitra hoe fitiavana izany. Ny taona voalohany toko 7:4 dia milaza tahaka izao: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ny apôstôly Paoly koa dia ao amin'ny Korintana voalohany toko 12:1 ka hatramin'ny 7 dia manao toy izao ihany koa hoe: na dia amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela azy aho, kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana azy aho ka mahalala zava-miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra, ary na dia manana finoana rehetra azy aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinonao. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavanao dia tsy mahasoa ay akory izany. Dia faranany apôstôly Paoly zany lohahevitra izany ery amin'ny 7:10 manao hoe: araketriny ireto telo reto no mitoetra, ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana ozy no lehibe indrindra. Izany fitiavana izany no natosak'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona, ho an'ity zao tontolo zao misy atsika ity. Dia amin'ny maha-advantista mitandra ny andro favito atsika. Ary azo asaina hoe natsoan'Andriamanitra isika ho tia satria Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra ilaina n'inona? Ny tia atsika. Ary natsoan'Andriamanitra isika hitia ny hafa. Ry tanora malala, fotoana izay hanolorantsika fitiavana ho an'ny namantsika so an'itozao tontolo zao izao fotoana izao. Ny jaona toko 7:12 izay antsika tsenjery dia ny hoe: fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ny fitiavana zany dia manao inona? Manolotra tahaka an'izay nataon'Andriamanitra. Miatefa amiko, miatefa aminao, miatefa amin'ny olona rehetra izany fitiavana lehibe izany. Ary tsy natao ho an'ny olona tsara ihany, tsy natao ho an'ny olona ratsy ihany, tsy natao ho an'ny olona manan-karena na ho an'ny mahantra, tsy natao ho an'ny olona ory na ny olona tsara indrindra ny fitiavana, fa nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra izany fitiavana izay natolany izany. Jaona toko 7:13 dia manao izao: didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Ry tanora malala, manandanja izany didy izany, ary tena manandanja lehibe. Ka androany dia teny aminao tsy ho an'ny kristianina irery ny fitiavan'ny Kristy, fa na jiosy na jentilisa na inona toerana misy dia
mena izany fitiavana izany. Amin'izao fotoana izao dia maro mieritreritra fa ny vahoaka jiosy dia fahavalo ary maneran-tany amin'ny fitoerana izay misy an'ireny jiosy ireny dia ohatrany mitady ny fomba rehetra hamonoana ny jiosy ny olona ankehitriny. Fa nahoana dia misy milaza fa satria ny jiosy dia namono an Jesosy ka noho izany fahavalon'ny kristianina ny jiosy ka tokony hofoanana amin'ny fisian'ny jiosy. Tsy ry havana. Na dia nisy an'izany ara tamin'ny fotoana Moyen Âge nisy fotoana izay nanaovana fitsaran'ny katolika hatramin'ny fandripahana tambabe ilay lazaina hoe Holocauste, nanisan'ny ady lehibe faharoa, izay lazaina fa nisy jiosy amina tapitra isan'ny maro novonoa ny fitondrana nazi tamin'izany fotoana izany. Dia ankehitriny tsy tokony ho amin'izany indrindra isika Tanora Advantista, isika vahoakan'Andriamanitra ekena fa mirongatra izany maneran-tany izany fomba amam-panao fanesorana famonoana ny jiosy izany. Kanefa amin'izao fotoana izao dia mitarika ny saintsika Andriamanitra, mitarika ny saintsika ny taridalana hoe namaitsika ireny ary tokony ho tiavina satria inany antony tsy ireo taranaka jiosy aty aorianany no namono an Jesosy, fa na i Jesosy ara dia nilaza teo amin'ny azo fijaliana hoe mamelany ny elony ireo fa tsy fatany izay ataony. I Jesosy dia efa nanao ny famelan-keloka. Liko toko fa 7:4 manao iray keo mamelany ny elony fa tsy fatany izay ataony. Raha namela ny eloko sika Jesosy, iza moa sika no handeha hiampanganinina ny namantsika na ireo izay everitsika fa ho fahavalo ohatra ny hoe ny jiosy zany? Tsia, efa navelan'ny Tompo ny eloko ny jiosy ary isika ihany koa tokony hamela ny eloko izy ireny. Ekena fa eto Madagasikara tsy dia tena misy hoe firy ny jiosy eto ka hoe manana toe-tsaina ny hamono isika. Kanefa na izany na tsy izany dia tarihana ny saintsika hieritreritra fa nandatsaka ny rano Jesosy ho an'iza? Ho an'ny olona rehetra izay monina eto ambonin'ny tany. Ny Romanina 1:1-2 dia izao nambarany soatra masina. Dia hoy izao, sao narian'Andriamanitra anie ny olony sanatria izany, fa izao koa mba Israelita tahaka ny Abrahama ihany, avy amin'ny fireneny Benjamina. Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fatany raha teo. Ry havana, tsy nanary ny olony Andriamanitra, na jiosy na malagasy na iza dia tsy nanary izany Andriamanitra. Ny Romanina 12:20-20 dia milaza tahaka izao, raha ny amin'ny filazany tsara dia fahavalo izy, le jiosy zany, noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifadiana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy hanenenana. Izany hoe ny filazany tsara dia ho an'iza? Ho an'ny olona rehetra, fa tsy fahavalo akory ny jiosy. Koa amin'ny Advantista amin'ny tanany any fahafitantsika sy amampino ny Baiboly antsika dia manaiky isika fa ny olombelona rehetra no meloka amin'ny fahafatesan'i Kristy, satria maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy noho ny fahotako noho ny fahotanao amin'ny fahotantsika rehetra, ary izy no nitondra sy nibabo ny elotsika teo ambony hazo fijaliana. Isika rehetra dia voavela eloka izy izay manantona an Jesosy. Misy mpanoratra malaza anankiray antsoina hoe Ellen White izay fantatsika, mpanompo vavin'ny Tompo, dia nanoratra ao amin'ny vavolombelona mahery 10:30 lay amin'ilay hoe ny famonjena ho an'i Jiosy. Dia izao nambarany, kanefa na dia naniratsira ny zanak'Andriamanitra aza ny zanak'Israely dia tsy naharian'Andriamanitra izy ireo. Heno ny tenin'ny Paoly milaza ny amin'izany. Dia hoy izao,
saona ren'Andriamanitra ne ny olona, sanatria zany. Fa izao koa mba Israelita tahaka ny Abrahama ihany, avy amin'ny fireneny Benjamina. De toy izany ny lahatsorany, Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fatany raha teo. Dia paragrafo manaraka dia toy izao koa ny nambarany. Na dia nampiarina tamin'ny firenena Israely aza ny didim-pitsarana mahatsiravina tamin'ny fotoana nandavan'i Jesosy avy any Nazareta, dia nisy kosa Jiosy nanana fo mendrika sy natahotra an'Andriamanitra, izay niaritra fijaliana tamin'ny mpanginana ny taona maro ny fandimby. Nampahery ny fanahiny, nampahorian'Andriamanitra, ary niondrika tamin'ny mpangorana teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, raha ny teny izay voambara ao vavolombelona mahery dia mamaritra fa tsy hoe rehefa Jiosy izay namono an Jesosy akory teo laviny, fa natsoan'Andriamanitra ny Jiosy ary nandatsahan Jesosy Kristy ny rany ny Jiosy. Rehefa tonga amin'izao andro farany izao ny filazantsara dia hanetsika mpanompo maro izay andray anjara amin'ny fitoriana manokana ho an'ny Jiosy izay mielipatrana eran'izao tontolo izao Andriamanitra. Ary tiana ny milaza amintsika fa tokony esorina ao anatin'ny toe-tsaina amin'ny maha-kristianina ny fieritreretana fa ny firenena izao na ny firenena tahaka izao na nandihana fivavahana tahaka izao na ny foko tahaka izao dia fahavalon'Andriamanitra tsia. Fa isika advantista amin'ny tanana ny fafito dia kristianina izay tia ny rehetra ary mitory amin'ny hafa fa Jesosy Kristy dia maty ho ahy sy ho an'ny olona rehetra. Ireo Jiosy ireo dia misy mihevitra, ny Jiosy dia mihevitra fa hoe ry kristianina dia maka fahavalo azy. Mieritreritra zany izy hoe ny katolika, ny protestanta, ny orthodoxe dia tahaka an'ireny atoko-ponoana ireny ny fiangonana advantista, ny fiheveran'ny Jiosy azy. Fa isika dia mampafantatra an'izy ireo fa tsy mankahala ny Jiositsika, satria misy fomba amam-panao izay iraisantsika amin'ireny judaisme ireny, ohatran'ny fitandremantsika ny sabata, toy ny hoe fanarahantsika ireo sakafo ara-baiboly izay tokony tsy hohanina, ny fanomezantsika lanja ny fampianarana baiboly hebreo sy ny sisa. Ary azo lazaina ihany koa fa hoe ny famaritana ireo sakafo sy ny fomba amam-panao ara-pahasalamana izay ndraisika fata amin'izy ireo dia azo amaritana an'izany ohatra hoe misy faritra iray eto ambonin'ny tany natao hoe faritra manga, ary mahatratratra amin'ny 100 taona ny olona mononao advantista, satria noho ny kalitaon'ny sakafo hohanina sy ny fitondram-pitena izay miainan'izy ireo any amin'ilay toerana hoe Lomalendany misy izany. Efa navoaka tamin'ny Netflix izany reportage milaza ny amin'izany toerana manga izany. Koa ankehitriny andao aoka ny teninao ho loharanonaina sy fitahiana ho an'ny namanao, ho amin'ny mpiara-monina aminao, ho amin'ny mpiara-belona aminao, ho amin'ny Jiosy, ary aoka lavirina ny fiampangana, ny vazovazo masika mifototra amin'ny hoe fitsaratsarana fotsiny andreny mpiara-belona ho andreny Jiosy sy ny namana hafa ireny. Aoka ho fantso ny teny fiainana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy tsika, ary anampy azy ireo ahita fiadanana sy fitiavana eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ka anatanteraka ny teny fikasana amin'ny fiainana fieno amin'ny lalan'ilay Mesia ny Israely. Ry havana, aoka isika hitiny namantsika tahaka ny tenantsika, ary aoka hitiny olona rehetra na ino toerana sy saranga na foko na fiaviana misy an'izy ireo, satria Andriamanitra tia antsika, Jesosy lay tia antsika, isika tokony tia ny namantsika tahaka ny nitiavany antsika ihany koa. Koa ankehitriny izany loha hevitra lehibe sy manandanja izany mampita amintsika tanora hoe tsika manatanteraka ny iraka izay nampanaovina antsika.
Andao antsika mbavaka izany teny izany mba tonga antsika tsiray avy hifototra sy hiaina ao anatin'ny fitiavana. Ry rainay izay any an-danitra, misaotra indrindra noho ny fitiavanao tsy misy fepetra. Mangataka izay mba ho tia ny hafa, ho tia ny jiosy namanay araka ny nandidinao, ka haneho fanajana sy atsara-panahy ary fahalalana ho an'ireny mpiara-belona aminay ireny. Engany izahay ho ambasador ny fitiavanao, hitondra fanasitranana any amin'izay misy fisaratsarana ary hitondra fahasoavana any amin'izay misy tsy fifankazahoana. Tompo, tario izahay hitaratra amin'ny fitiavan'i Kristy amin'izay rehetra ataonay, ka hampiroborobo ny fifandraisanay miara-monina sy mifangaro ao anatin'ny fiaraha-monina, ao anatin'ny fiadanana izay misy miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen.